fifaliana lehibe indray no iarabako anao amin'ity takarimy ity izay manaraka tsy tapaka ny live eto amin'ny page Facebook-ny ICI amin'izao fotoana izao dia manasa anao sady aharitra hatramin'ny farany anaraka zany fotoam-bavaka izany misy fampahirezana eto misy vavaka eto misy teny eo eto misy anjaranao eto androany manao fiadanan'ny tompo aminao ny tena koa fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Dia tia mpiadora ihany koa dia mankasitraka an'Andriamanitra sady amin'ny tombontsoa lehibe izay omeny anao amin'izao fotoana izao ahafahantsika manatanteraka izao fandarana izao satria azo adino fa ratsy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia tsy tonga amin'izao fotoana izao tsika ka makasitraka azy amin'izany fahasoavana lehibe zany tsy adino ihany koa ny makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokterina mivady izay mamesehatra hatrany ahafahana mivelatra sy mitombo amin'izao asa fanompoana izao. Tiako sady amin'izao fotoana izao manasa anao manisy izay mampazy miparitazy an'izany pazy mba ahafahan'ireo fianakaviana tapaka sy namana manaraka ny live izay mandeha amin'ity takariva ity amin'izao fotoana izao tsika dia andeha maka ny tenin'Andriamanitra sady mialohany amakiko ny tenin'Andriamanitra anao dia tiako mampatsiahanao amin'izao fotoana izao fa ity volana ity dia nomeny mpanompon'Andriamanitra ny teny faminaniana izay napetraka ny tompo tao am-pony hoe fitsanganana zany hoe zava-baovao itsangana amin'ny fiangonana amin'ny ara-panahinao amin'ny ara-nofonao fa manasa anao ahatra hatramin'ny farany fa ho velabelantsika sy ho voasaboasantsika eto zany atao hoe fitsanganana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany koa manasa anao amin'izao fotoana izao anokatra amin'ny baibolinao amaka ny tenin'Andriamanitra tsika tenin'Andriamanitra izay ovakitsika izay nakana izay teny faminahina izay moa dia ao amin'ny salamo fa 2:1 Salamo faharoa amin'ny zato andininy fahatelo ambin'ny folo izay vakotra izao amin'ny anarana Jesosy Kristy ianao hitsangana ka amindra fo amin'ny ziona fa efa andro amindram-poa amin'izao eny tonga ny fotoana. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izay omeny aso omeny anao sahady amin'ity amin'ny fiandohany izao fandarana izao raha lasanabavy izay manaraka izao fandarana izao andetsika amin'izao fotoana izao mifantoka tanteraka amin'Andriamanitra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny vavaka izay ataontsika dia ankasitraka an'Andriamanitra tsika tamin'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny fiainantsika na ny fotoana fitahiana famindrapo ny fiainana izay nomeny tompo antsika dia ankasitrahantsika azy izany. Aorin'izay angataka amin'ny fanamasina hitarika antsika ao anatin'ity fotoana anio ity satria raha tsy io ny fanamasina raha tsy ny fanan'Andriamanitra no miasa dia zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Aorin'izay ihany dia ifona antsika angataka famindrapo satria aza adino fa olombelona manan-kilema ihany isika. Misy tenin'Andriamanitra izay milaza fa raha milaza tsika ozy izy fa marina dia mamitaka an'Andriamanitra sady mamita tena. Zany hoe tsika tsy marina izany Andriamanitra iray ihany no marina raha lasanabavy fa noho le fahasoavan'i Kristy noho le raha izay nalasany teo Kalvari efa 2 arivo taona lasa izay dia afaka manantona azy tsika afaka mahazo famindrapo amin'ny fontsika rehefa mibebaka amin'ny fontsika ka ifontsika ary ho ravatsika ny fatotra rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra aza adino fa rehefa mivory zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana ka ho ravatsika no mety misy fanahy manelingelina ny fonao any manelingelina sainao manitikitika anao mampidipiditra zavatra hafahafa anaty lohanao any tsy hanaranao izao fandarina izao fotoana izao ho ravatsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hanan-kera tsy hanam-pahefana tsy hanakatsakana izao fotoana izao dia andetsika hivavaka amin'izao fotoana izao ondreo ny lohanao dia mivavaha manginy anao ny amponao any raha afaka mitemo ianao dia asandrato mihitsy ny feonao mivavaka ny makasitrahan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia asandrato ny feonao dia andeha hivavaka miaraka amiko amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao izay ary mankalaza sy manome voninahitra anao amin'ny fahasoavana lehibe sy amin'ny tombontsoa izay omenao anay amin'ity takariva ity ahafahana indray Andriamanitra manatanteraka izao fandarana izao ahafahana mifampahira eto ahafahana mifampivavaka eto tompo malalo. Raha mankasitraka anao ihany koa tamin'ny fotoana rehetra izay efa nomenao anay hatramin'izay izy amin'ny fotoana izay mbola omenao anay tompo malalo ahafahana manatanteraka izao fotoana izao. Raha mankasitraka anao tamin'ny fitahiana tamin'ny fiarovana tamin'ny famindrapo tamin'ny fahasoavana tamin'ny fahasalamana raha mideranao izay ary mankalaza anao sy manome voninahitra anao fa masina loatra ianao tompo ilay avo indrindra tsy misy tahaka anao raha mankalaza anao izay manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
Fany masina am'izao fotoana izao zay miantso anao. Feno ny fanatrianao izay tsirairay avy na izahy tompo malalo izay ampiasainao manakateraka izao fotoana izao. Na ny tsirairay avy zay no fidinao iheno sy anray tompo malalo zavatra avy aminao ny teny aoko fenonao aoka ny hitarika any anaty zao vavaka izao aoka ny momba nay hetra tanteraka fa enao fany masina no aoka hitarika anay ameno anay hanositra anay amin'ity atakariva ity. Mila anao zay fany masina, mila ny fanatrianao zay Jesosy, mila ositra avy aminao zay fany masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha amin'izao fotoana izao zay manantona seza fiandriana ny fiadanao mifona mibebaka miaiky ny fahotana izy Andriamanitra maro zavatra tsy araka ny sitraponao izay nataonay fiteny fijery zavatra eno ny sofina io indrindra fa ny zavatra navoakanay avy ao am-ponay nandratra olona nandratra ny rahalànay ny anabavinay ny ray aman-drenay zanakay indrindra fa nandratra anao Andriamanitra napalahelo anao ifonanay zany mifona izay mitalao aminao amin'ity atakariva ity mba tsisy hevitra mampisaraka anay aminao tompo mamela ihany koa izay ireo olona zay mety nanao zavatra napalahelo anay amin'ity ariva ity mba ho amarinonao izay ho amasinonao izay sasao indray zay tompo malalo sasao amin'ilay raha sarobidy amarino amin'ilay rahanao zay amasino izay tompo malalo amin'ity takariva ity mba tsisy hevitra mampisaraka anay aminao fa mba ahita ny tavanao zay ahita ny voninahitra ao miasa izay tompo malalo raha io avoazana ny fanolorantenanay ao anatrianao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo amin'izao fotoana izao miantso ny afinao fa ny masina andoro ny zavatra rehetra zay tsy nambolenao any anatinay tsirairay avy any fa ongotanao amin'ny afinao zany fa ny masina tsy anakery aminay ary tsy ambinina tsy anapahefana aminay tsirairay avy amin'ity takariva ity zay manaraka zao live izao tompo aoka ny afinao tena anala andoro andrava tompo manalo mipilana rehetra zay dedavy ny eritreretany fahavalo atao anakatsakana izao vavaka sy afampahirezana zay ho atao amin'ity takariva ity amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ambarako amin'izao fotoana izao fa tsy manakery itsony ary tsy manapahefana itsony tsy ambinina amin'ny sambatan'olona tsy ambinina amin'ny tsirairay avy ny asan'ny fahavalo eto amin'ity toerana ity sy midedavy ny fahavalo atao amin'ny tsirairay avy amin'ity takariva ity. Raha amin'izao fotoana izao miantso an'ilay raha sarobidinao andrakotra anay fosaina ny ainay ny momba ny ary manontolo tsy hita ny fahavalo ary tsy voakasika ny tanan'ny fahavalo amin'ity takariva ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao zay raha io. Alleluia, amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andeha mbola toy hivavaka. Ny vavaka izay ataontsika amin'ity takariva ity dia hivavaka tsika. Ataontsika angataka amin'Andriamanitra mba ampitombony ny finoantsika ka tsy ho voahozongozona mba hampilalansika ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Ten'Andriamanitra ao amin'ny Filemona 2:1-5 zay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fitombona avy amin'ny finoana amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Ka dia tsika amin'izao fotoana izao tena angataka amin'ny tompo hoe tompo ampitombony finoana ianao mba tsy ho voangozongozona izahay ninona zavatra misy ninona sedra andalovana ninona afo mandoro dia hifikotra aminao zahay mba ahafantarana ny zavatra rehetra ao aminao. Asandrato ny feonao amin'izao fotoana izao dia andeha tsika angataka izay vavaka izay mba ampitombon'Andriamanitra ny finoantsika azy amin'izao fotoana izao mahoetin'Andriamanitra amin'ny dimension hafa indray tsika dia asandrato ny feonao any. Raha io amin'izao fotoana izao zay mbola mito mivavaka amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy mimpo izay miray fo miray saina amin'ity takariva ity mivavaka izahay ho an'ny finoanay Andriamanitra na izaho zay ampiasainao eto izany na ny olona zay maheno ahy izany na ny tsirairay zay manaraka izao live izao izany tompo raha io aoka ho ampitombonao ny finoanay anao aoka ho ampiakarinao ny voanay tompo malalo mba tsy ho voahozongozona izay fa hijoro an-trany ninona afo lalovanay ninona setra andalovanay ninona fakam-panahy mahazo anay Andriamanitra dia hifikotra aminao izay tsy ho vitanay amin'ny sainay nefa izany tsy ho vitanay amin'ny mazainay nefa izany fa mila ny herinao izay mila ny fanahinao izay Andriamanitra
ampitombo ny fononay, ampatanjaka anay, mba hafantaranay ny zava-miafina rehetra ao aminao zany Jesosy a, mba hafantaranay ny fahamarinana rehetra, hafantaranay ny zava-miafina rehetra zay napetraka ao tompo malaliny. Raha eo mihitsy zady izay ary matoky sy manantena fa efa miasa ianao amin'izao fotoana izao, efa mampiakatra ny fononay tsirairay ianao amin'izao fotoana izao, ka mankasitraka anao izay ary mame voninahitra anao hatrany izay satria anao rery ny lazy, anao ny ady, anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anarana eran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha eo. Alleluia, amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andehantsika hiankohaka eo anatrehan'Andriamanitra anao an'ilay iran'ny paster Jolay izay mitondra lohateny hoe arotsay. Marotsaka Andriamanitra amintsika tsirairay avy ny fanany amin'ity takariva ity, ka dia anao izay hira izay tsika tena aza atao hoe fahazarazarana fotsiny hoe eno hira fiankofana fa tena tovy amin'ny folo lalina zany izy zany. Miankofa lalina ianao raha ny amin'ny toerana afaka hiankofana anatrehan'Andriamanitra satria zay ny zavatra tena takian'Andriamanitra amintsika dia andeha ary tsika anaraka izany izy zany. mila ampitsimo kainao le fanaiko maniry mafindray bairanora ny fanahy toniando ny rakotra misa ny fanaiko maniry mafindray lay ranonorony fanahy arotsay tompo amenonay lay orany arotsay tompo amenonay lay orany Carnaval e fanaiko maniry mafindray lay ranonoroany fanahy toniando ny marana zay mandrakotra misa fanaiko maniry mafindray lay ranonoroany fanahy arotsay tompo amenonay lay orany 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 fanahy
menonay lay orany fanahy arotsay tompoko menonay lay orany fanahy Mba iritsika androany hoe let it rain, let it rain, let it rain. Avela ho irotsaka zany ranonorana zany, let it rain, let it rain. Holy Spirit, your Holy Spirit, Father God, let it rain, let it rain. Your Holy Spirit, Jesus, Jesus, let it rain. We really need you, need you, need you. Let it rain. We need your holy power, Holy Spirit, let it rain. Feed the people, fill this place with your presence, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. We love to sing your name, Jesus. We love to praise your name, praise your name. Let your name be exalted in this place. Every knee shall bow and every tongue confess. In your name, Lord Jesus, Jesus. Father, Father, Rayo, Father, you know right now. Father, hallowed be your name. Father,
we bow before your throne, your throne. Fire, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. We receive your healing power. Let it. We receive your holy fire. The rain of Holy Spirit. Let it rain, rain, rain. Let it rain, rain. Halleluja. Tonga fotoana fampiarezana sahantsika amin'izao fotoana izao ry havana raha lasirana-bavy izay manaraka ihany fandaharana. Ny thème izay hoentiko aminao amin'ity takariva ity araka n'izay efa noteneniko taminao ty ream-piandohana hoe ny faminaniana amin'ity volana ity izay napetraka ny tompo taompony mpanompony dia ny hoe fitsanganana. Mialohan'ny amasaboasantsika, mialohan'ny tondrako fampaherezana ho anao, mialohan'ny itenen'Andriamanitra aminao androany dia andetsika hivavaka hoe tompo araka atao amponay ny teninao, tenena teny ray amin'ny vavam-panomponao amin'ny fiainako fa hiteny aminao Andriamanitra androany. Amen. Andeha raha anao izay vavaka izay tsika. Raha eo makasitraka anao izay amin'izao fotoana izao fa mbola omenao fotoana afaka mihaino ny teninao amin'ity takariva ity. Tompo amin'ny anara-merin'i Jesosy Kristy. Aoka ianao raha tena hiteny amin'ny mpanomponao amin'ny alalako Andriamanitra. Aoka Andriamanitra izaho ataonao fitaovana fotsiny manaiky ao ampiasainao amin'ity takariva ity. Aoka tsy ny momba no hita eto, aoka tsy izany hiteny eto Andriamanitra, fa ianao velaka hiasa malalaka amin'ny alalako hiteny amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izay mahay anao amin'ity takariva ity satria ianao no nifidy azy ireo Andriamanitra fa tsy izaho. Izaho koa mbola mba anisan'ireny fidinao ihany ka maniry tena tanteraka amin'ity takariva ity hiteniteninao vonina ho ampiasainao raha eo amin'ny anara-merin'i Jesosy Kristy mitenena fa mihaino ny mpanomponao. Alleluia. Amen. Amen. Dia tsika maka ny tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izao fotoana izao sy hitantsika ao amin'ny roa amin'ny zato ny andininy fa 13 izay efa novakiko taminao ty ream-piandohana ihany moa izany tenin'Andriamanitra izany fa apatsiviko anao ihany satria ny fiangonana amin'ity volana Jolay ity dia mifototra amin'ny faminaniana hoe fitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao hitsangana ka amindra fo amin'ny ziona fa efa andro andram-poa amin'izao eny tonga ny fotoana. Amen. Rehefa tany amin'ny fotoana salamo zany efa amanjatsinjato taona talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy zany ny efa nilaza hoe ianao hitsanganao izay amindra fo amin'ny ziona. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsarovo raha lasana-bavy fa tena fa betsaka ny faharatsiana, betsaka dia betsaka ny fandikana ny didina petraka Andriamanitra. Jesosy Kristy nilaza fa zaho tsy tonga na andrava na dia litera ray aza amin'ireny didy madinika ireny fa tonga anatanteraka. Inona tiaka tongavana? Mety ianao niaina tanatina fahotana, mety ianao niaina tanatina loto. Inona moa fahotana izay tiako ambarana aminao eto? Mety nisy fizangajangana fiaina izao tontolo izao fa ataonao foana sigara, fisotroana zava-mahadomelona hatramin'ny fangalaram-badon'olona alatra. Zany fahotana tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra daholo zany. Fa milaza ny tompo eto hoe hitsanganao izy izy ka amindra fo amin'ny ziona fa efa andro famindram-poa amin'izao eny tonga ny fotoana. Inona moa zany ziona zany? Ziona zany dia fiangonana. Ny fiangonana dia fitambaran'ny zanak'Andriamanitra.
ny zanak'Andriamanitra dia izao sy anao io. Amen. Ka tonga ny fotoana ozy izy zay amondrana fo aminy. Tiako ianao tena hifantoka tsara amin'izao fotoana izao. Misy tean'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andiny 7 sy 1:30. Misy tean'Andriamanitra milaza hoe ary Andriamanitra ozy izy ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Andriamanitra ozy ninia tsy nijery ny andro tsy fahalalana raha ena tafahotana foana ianao teo aloha mety ianao mieritreritra hoe za ve zavatra vitako dia mbola hovijen'Andriamanitra, mbola amindran'Andriamanitra foa, raha ny zavatra nataoko ve dia mbola mindra fo amiko ny tompo. Andriamanitra antsika raha lasirana-bavy izay Jesosy Kristy no anarany. Izy dia Andriamanitra be indra fo, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be fahasoavana. Na fony ny ainy any amin'ny Jaona milaza izy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no mena zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ana fiainana mandrakizay. Mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ana fiainana mandrakizay. Laza Jesosy hoe tsisy hositraka koa izy ho very na dia ho ray aza aminareo. Zany hoe tian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra izao ho vovonjy daholo raha lasirana-bavy fa mila manao dingana ianao. Tonga fotoana amin'izana fo aminao. Amen. Toy antsika ny tean'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ozy ninia tsy nijery ny andro tsy fahalalana ka fa ankehitriny izy nandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mba hibebaka. Mandidy Andriamanitra zany asan'ny apôstôly efa asa taty aoriana ny niakarany Jesosy Kristy tany an-danitra. Azontsika ilay izy zany hoe Jesosy Kristy zany efa niakara tany an-danitra efa nomena azy fahefana rehetra na ny an-danitra na ety an-tany hatramin'ny any ambanin'ny ranomasina, fahefana rehetrarehetra tanakavanan'Andriamanitra satria izy mipetraka eo kavanan'Andriamanitra. Ny fahefana rehetra efa nomena azy dia izy no nandidy ny olona rehetra mba hibebaka izao tontolo izao izy mba hibebaka satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendry koa efa nanome vavolombelona ampino ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty. Alleluia. Milaza ny ten'Andriamanitra hoe tian'Andriamanitra tongavana. Ny tiany tean'Andriamanitra tongavana lasirana-bavy dia mila izaho sy anao mibebaka, miroso, miala fahazaran-dratsy natao satria izy ozy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray izay voatendry Jesosy Kristy zany satria Jesosy Kristy ihany no efa natsangana tamin'ny maty. Amen. Tiako ianao tena hifantoka tsara amin'izao fotoana izao mba azo ny anjaranao anao, mba tsy ho diso anjara satria zava-dehibe zany ten'Andriamanitra zany hoe tian'Andriamanitra ianao hiala amin'ny fahazaran-dratsy fanaonao fa hiditra amin'ny mazava. Amindra fo aminao Andriamanitra, anangana anao indray Andriamanitra, zay ny planan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ity volana ity. Anangana nefa maty rehetra amin'ny fiainanao Andriamanitra lasana-bavy. Anangana nefa rava rehetra amin'ny fiainanao Andriamanitra lasana-bavy. Izy anangalary fahavalo dia hodidin'Andriamanitra reny hiverina aminao fito avy eny, ho atsangan'Andriamanitra mombanao ray manontolo lasana-bavy. Ny ara-panahinao zay efa matimaty ho tsolopolopo ho atsangan'Andriamanitra indray raha lasana-bavy. Matosika amin'ny resaka fitsangana dia misy zany ny mpanangana ao ambadika. Ny mpanangana dia Jesosy Kristy, izy lehibe indra fo. Matoa izy nanao sorona sakrifisy ny tena ny ainy mihitsy fitiavany aso fitiavany anao be indra fo izy. Io masandro iananao inge mbola famindrapon'Andriamanitra io e. Irivotry iananao inge mbola famindrapon'Andriamanitra io e. Nday anao vidy oxygène fa mety ndray andro sy ndroa andro any oxygène vidinao dia tapitra, vidinao 4 millions nefa nefa 4 taona l'oxygène amen'Andriamanitra anao gratuit, mbola famindrapon'Andriamanitra. Fotoana izao dia tsika hitodika amin'Andriamanitra mba hanangan'Andriamanitra indray ny fiainantsika, mba hanangan'Andriamanitra indray ny efa rava amin'ny fiainantsika, mba hanangan'Andriamanitra indray ny ara-panahintsika, ny fahasalamantsika, ny olana eo amintsika. Ho atsangan'Andriamanitra momba anao ray manontolo, ho restauré-n'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiainanao raha sanabavy raha voniny ianao hanapa-kevitra androany. Anaraty antompo. Donc antsika amaky tenin'Andriamanitra ao Maty 5:7 zao vaky ny teny. Fakatsao aloha
ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ho anareo izany rehetra izany, ary amin'izany dia aza manainy amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso ho anainy azy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao amin'ny. Amen. Milaza Jesosy mihitsy no miteny teto efa katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo izany rehetra izany. Zany hoe le fanjakany sy ny fahamarinana tian'Andriamanitra olona zany dia nambaraka taminao teo ny filazany tsara ny Jesosy Kristy, raisanao izy tompo sy mpamonjy ny fiainanao, maty izy no ny fahotanao ary natsangako velona izy. Ny fahotanao izay efa nentin'i Jesosy niaraka tamin'ny fahafatesany iny. Resaka ara-panalalina be ty zavatra resahako aminao ty. Ny fahotanao ny lotonao efa nentin'i Jesosy niaraka tamin'ny nalevon'Andriamanitra any amin'ny tsita, any amin'ny maizina, any anaty lalina ny fahotanao. Zay mahatonga anazy miteny hoe ary Andriamanitra ozy izy ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, satria mety tsy nafantatra anao taloha hoe zao ny fahamarinana, fa androany anao mpahafantarina hoe zao ny fahamarinana. Dia inin'Andriamanitra tsy jerevana ny zavatra ratsy nataonao fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fahazavanao fiainana vaovao miaraka amin'ny Kristy dia ho atsangany indray ny mombanao. Amen. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, katsao ny momba an'Andriamanitra lasa nabavy midira mirosola alindalina ho anao zay efa manompo amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ho anao zay mbola tsy manompoka mariahy amin'izao fotoana izao, ajanony ny fahotanao rehetra, ajanony ny fiaina zao tontolo zao nahazatranao, ny fahazaran-dratsinao rehetra. Manara-dian'Andriamanitra lasa nabavy. Tsisy ny enina ny fanarahana dian'Andriamanitra, tsy misy ny enina ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Za zao teneniko anao fa nanao fiaina zao tontolo zao nge za taloha hoe fanikasihan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao tena tsapako hoe tsy nanenina mihitsy ana naradian'ny tompo, tsy nanenina mihitsy ana naradian'ny Kristy, satria za dia ho mpandova miaraka aminy. Tsy foana tsy akory fikelezanareo ainao amin'ny Kristy io izy. Fa tena lehibe ny valipity izay homanin'Andriamanitra ho anao any an-danitra dia fiainana mandrakizay. Ianao nga mahay mampitongona dia iray minitra monja azy, iray segondra monja azy amin'ny andro iainanao. Nefa izany ny bitika indrindrany amin'ny fahefan'Andriamanitra lasa nabavy, izany ny zavatra kely indrindra. Andehantsika androany tena iova fo anaradian'Andriamanitra. Andehantsika androany ho anao izay efa manompo, andehantsika tena iroso lalindalina kokoa fanarahana dian'Andriamanitra. Ho anao izay miverin-dalany, miverena anao amin'ny tompo hoe fa androany izy zao amin'izao ndalana zao teny mivoaka izao dia vonin'Andriamanitra ananganao indray. Iny izy tsy jeriny tao aloha fa anangana anao izy. Nini mihitsy izy tsy jery zay zavatra vitanao na vao afaka ray minitra teo ary fa anangananao izy amin'izao ora, amin'izao lera minitra sy segondra izao, amin'ny anara-merin'i Jesosy Kristy. Misy ten'Andriamanitra ao Matio 5:15 izay amaranako azy zao vaky ny teny anaran'i Jesosy Kristy. Mahiratra ny jamba ozy izy, afaka mandringana, diovina ny boka, ary ny malady sy ny marenina ary malady ny marenina, zany hoe ny marenina zany maheno, atsangana ny maty ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. Amen. Inona indray ny ten'Andriamanitra molazaina eto. Raha mijery filma tantara Jesosy ianao dia natsangany, tena natsangan'Andriamanitra ny malemy, nampahiratiny ny jamba, ny dioviny ny boka, ny marenina nampahenony. Tsy conte de fe iny tantara iny, tsy hoe zavatra ny montemontena iny natao montage, fa tena nanao an'izany asa lehibe izany mihitsy Andriamanitra. Tena nanao fahagagana izay tsy takatra ny sain'Andriamanitra, satria na le vehivavy efa nararo mandeha 12 taona azy kasika ny laman'i Kristy dia sitrany. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, inona ho le aretina tena mahazo ny zanak'olombelona lasa nabavy? Ny aretina tena mamatotra anao ho diovin'Andriamanitra raha mandray azy ianao dia ny fahajambanao ara-panahy. Ho sokafon'Andriamanitra io masom-panahinao io, alala ny fahamarinana ianao. Amen. Izay mandringana, zavatra ringana rehetra dia ho afahan'Andriamanitra daholo amin'ny ara-panahinao. Ny boka rehetra ny amin'ny ara-panahinao any misy pentipentina any ho diovin'Andriamanitra daholo.
ny marenina ho ampahanon'Andriamanitra zany hoe ho ampahanon'Andriamanitra amin'ny feony ianao, ny maty rehetra ny amin'ny fiainanao any ho atsangan'Andriamanitra daholo, ny raha oro ny fanahinao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ampy mame fiadanana anao. Zany planin'Andriamanitra amintsika ny lasana bavy, zany zavatra zany tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainatsika. Tsy tiana malahelo ange Andriamanitra mahita anao mitanondro davy io hoe, malahelo ange Andriamanitra mahita anao popopo lava fatra ary hoe, malahelo ange Andriamanitra mahita anao mandeha fatratra mitady vola mivoaka maraina mody hariva mandeha alina mody maraina io hoe, malahelo ange Andriamanitra mahita anao tena miasa saina lava tapidalakale anan'olona trosa be mila fahamono tena mihitsy ianao. Tian'Andriamanitra ho asorona aminao zany rehetra zany raha lasana bavy, fa ny zavatra takian'Andriamanitra raiso Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ho atsangan'Andriamanitra zany zavatra rehetrarehetra zany, ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andehantsika hivavaka amin'izao fotoana izao, mba tena ho reketin'Andriamanitra ao am-potsika izany teny izany, mba tsy handalo fotsiny izany teny izany, fa tena ho reketin'Andriamanitra ao am-potsika, mba ho saintsaintsika, ho diniantsika, ary mba ho kasihan'ny tompony fotsika. Raha tsy mahay mivavaka ianao raha ohatra ianao hoe mbola menamenatra mivavaka, dia afaka manaraka ny vavaka izay ho atoky eto androany, fa hivavaka ho anao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao amin'izao fotoana izao, mankalaza anao tompo malala mame voninahitra anao, mendriko no derainay ianao, misaotra anao tamin'ny teny tamin'ny fampianarana izay nalefanao teto androany. Raha mivavaka mba tena iraikitra ao am-polony tsirairay avy izay nainao azy zany teny izany, mba tena ho tafatoetra ao anatinay, mba tahaka ny tany tsara ny fonay tompo, mba amovoa tsara izany tenina fafy androany izany, mba amovoa tsara ny tsirairay avy ny vozana fafinao taminay androany. Raha io amin'izao fotoana izao zay ny anaran'i Jesosy Kristy, avaozanay ny fanoloran-tenanay ao anatrianao, mandray anao izay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay tompo. Raha io vai ny fiainanay hatsangana izay, aoka ny teny faminaniana izay napetraka ao taom-pony mpanomponao, hijorono sy fotorana fiangonana amin'ity volana Jolay ity hoe fitsanganana, tena anangana fiainana be da be anao, anangana fiainana be da be anao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha io mankasitraka anao, mankalaza anao tamin'ny teninao, mame voninahitra anao, misaotra indrindra tompo tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andeha anaraka hira anankiray tena lehibe loatra Andriamanitra, ny hira izay ao rahantsika dia le hoe lehibe ny tompo. Efa mativativa hifarana moa raha lasa rabava ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao, manasa anao aina ahatra hatramin'ny farany satria miaraka amin'Andriamanitra koa dia mila faharetana, mila patience tsika rehefa miaraka amin'ny tompo, satria Andriamanitra ny tompon'ny fotoana, anazy ny fotoana, izy nome antsika amin'ny fotoana, ka mila manana faharetana antsika. Andehantsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ity alina ity. Misy ireo olona atory sy andeha hiasa, angatantsika fiarovana amin'Andriamanitra izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony, any ampiasana any, mety misy planany fahavalo ange, mety hoe ampanisy loza azy ireny, faharovantsika amin'ity fotoana ity, angatantsika amin'ny tompo fiarovanao ireny olona ireny, mety misy fianakavianao, namanao eny tsy fantatrao aza, fa angatao amin'Andriamanitra satria zany ny sitrapon'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra koa ianao hivavaka ho an'ny hafa, satria raha mivavaka ho an'ny hafa ianao dia mamaly vavaka ho anao automatika koa Andriamanitra, ho an'ireo izay atory ihany koa dia angatantsika amin'ny tompo hoe vision. Asandrato ny feonao raha amin'izao fotoana izao dia atao izay vavaka izay.
raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mbola tsy mitsahatra mivavaka izy amin'izao fotoana izao. Raha amin'izao fotoana izao zay dia mivavaka ho an'ireo olona zay andeha amitany adidy manandraikitra amin'ny tiarina ity. Aoka ianao Andriamanitra hiaraka amin'izy ireny. Aoka ianao tompo malala tena elo-lalana azy. Aoka ianao Jehovah andidiny anjelinao hitombo manodidina zany ary ahita fahitampitizany amin'ny toeram-piasana any. Tsisy loza mahazo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary raha kofako amin'ny raha sarobidinao ny fiainana, ny ainy, fony, ny vatany, ny momba azy eny fa ny asany mba tsy voakasika ny tanandratsy fanahy tiarina ity. Ary aoka ny fahasoavanao tompo anaraka azy eny, fanatrianao fanay masina ny afinao, aoka hididina ny tsirairay avy amin'ny tiarina ity ho anay izay atory ihany koa tompo. Aoka ianao Andriamanitra tena amangy anay tsirairay avy amin'ny tiarina ity. Aoka ianao ame torimaso mamy anay, ame vision anay amin'ny fiainanay tompo. Raha io ny momba ny Andriamanitoly ihany koa dia apetrako feno ampelantananao mba tsy ho hitany fahavalo ary tsy ho voakasika ny tanany fahavalo hatramin'ny fanananay amin'ny tiarina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ambonin'izany rehetra zany Andriamanitra raha kofako amin'ny raha sarobidinao ny momba anay tsirairay avy, fo, saina, ny aina, ny vatana, eny ny ankohonanay sy ny fanananay Andriamanitra. Raha kofako amin'ilay raha sarobidinao raha asiako fitomboka se mba tsy ho hitany fahavalo, tsy ho voakasika ny tanandratsy fanahy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Mankasitraka anao ray, mankalaza anao, misaotra tompo, mame voninahitra anao. Anao ny dera, ny ady, ny laza, voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Dia tsika hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Sandrato ny feonao misao raha sy tamin'ny fotoana androany na tontosany izao fandarana izao mialohan'ny tsodrano. Sandrato ny feonao dia misaotra ianao n'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo satria teto ny fanatrehany akasotrahany koa izy tamin'ny teny izay nalefa ny teto androany tamin'ny fampianarana rehetra teto, tamin'ny famindrany fo tamin'ny zavatra azo rehetra teto dia isaotra n'Andriamanitra fa mendrika ny isaorantsika ilay raintsika izay any an-danitra be indra foty. Sandrato ny feonao raha amin'izao fotoana izao. Raha eo mankasitraka anao izay mankalaza anao hatrany, mame voninahitra anao mendrika noderainay ianao satria lehibe loatra. Ianao ilay manao zavatra tsy takatry ny sainay, mpanao fahagagana. Tsy misy tahaka anao Andriamanitra, misaotra anao izay tamin'ny fotoana androany, tamin'ny teny izay nalefanao tamin'ny mpanomponao teto. Misaotra anao ihany koa tompo tamin'ireo olona izay nokasihanao mihaino sy manaraka izao fandarana sy fampianarana izao. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra tamin'ny tombavaka izay namenao anay teto. Mankasitraka ray tamin'ny fanatrehanao, mankasitraka ray tamin'ny famindrano fo taminay, mankasitraka ihany koa tompo malalo amin'ny efa fiarovanao anay sady. Misaotra anao zay raha io amin'ny fanangananao ny fiainanay satria fantatra efa fa manangana azy tsikelikely sady ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Raiso ny dera sy ny azy ary voninahitra izay atolotra eo anao satria anao rery izany. Anao rery zany Andriamanitra, misandraha tamin'ny avy indrindra ianao tompo, misandraha tamin'ny avy indrindra ianao raha io amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Mankasitraka raha io. Amen. Amen. Tsodrano izay hotomonoko anao eto dia raiso amin'ny fonona. Tsodrano raha lasana baga za dimy fa tena mahery ary tena ilaina tsodrano. Zany tsodrano zany tamin'ny taloha, tamin'ny vanim-potoana taloha tiako holazaina dia tena zava-dehibe. Tsy afaka aminao zavatra ny olona anankiray tsy mahazo tsodrano. Ka ny tsodrano izay hotononoko anao tsy izany no mitsodrano anao fa Andriamanitra mitsodrano aminao amin'ny alalako. Andriamanitra no manatanteraka ny tsodrano izay hotonona aminao eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona zavatra maty rehetra tany amin'ny fiainanao tany dia ho atsangan'Andriamanitra indray zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona zavatra very tany amin'ny fiainanao tany ho averin'Andriamanitra amin'ny lohan'ny indray zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona fahajambanany amin'ny masom-panahinao any dia ho sokafan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona tsy fahenona tany amin'ny sofinao any amin'ny ara-panahinao any dia ho sokafan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao dia isy fananganana mahagaga izay tsy takatry ny sainao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tononiko zany ary proklameko zany amin'ny fahefana izay nomen'Andriamanitra ary tapahako zany androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy fa ho totosa amin'ny fiainanao zany.
ianao lay lohany amin'ny zavatra rehetrarehetra ary ianao lay hoentin'Andriamanitra amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Misy tenim-pahasoavana zay soratra ao amin'ny salamo lasanabavy ao salamo fa 3 ny 9 zay fako toy izao minaran'i Jesosy Kristy hoe entoko fahasoavana sy famindram-pony naraka anao amin'ny andro rehetra ianao dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava ianao. Amen. Dia samotain'Andriamanitra daholo tompoko fiadanan'ny tompo mamitsika tsirairay avy. Amen.